Matio toko fahenina amby roapolo. Ny niendren'ny lohan'olona sy ny lohan'ny mpisorona hamono an'i Jesosy. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany, dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy: Fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny Zanak'olona dia hatolotra hohomboana amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny lohan'olona tao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kayafa. Ary niara-nihevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy. Kanefa hoy izy: tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndreo izy hitabataba amin'ny olona. Ny nanosorandra vehivavy ny tongotro Jesosy tao an-tranon'ny Simona boka. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona boka, dia nanatona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara albastara feno menaka manitra saro-bidy loatra, ka nahidiny tamin'ny lohany izany raha nipetraka ny hinana izy. Fa noho ny nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe: inona no anton'izao fandaniam-poana izao? Fa azona midy ho lafo be iny ka omena amin'ny malahelo. Ary fantatry Jesosy izay nataon'ireo, ka dia hoy izy taminy: nahoana ianareo no mampalahelo andra vehivavy? Fa asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Fa izy no nampidina izany menaka manitra izany tamin'ny tenako, dia nianamboatra alevina no nanaovana izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na iza amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia ho lazaina koa izay natondra vehivavy mba ho fahatserovana azy. Ny nanekeny Jodasy hamadika an'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ny 12 atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona, ka nanao hoe: omenareo ohatrinona anolorako azy aminareo. Ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy, ary hatramin'izay no nitadiavany izay andro ahazony mamadika azy. Ny niara-n'i Jesosy sy ny mpianany hihinana ny Paska. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: aiza ny tianao amboarinay hihinananao ny Paska? Ary hoy izy: mankanesa ny tanàna ho any amin'ndra lehilahy, ka lazao aminy hoe: hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoako, koa ato aminao aho sy ny mpianatra no hitandrina amin'ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony, ka nanamboatra ny Paska. Ary noho ny hariva ny andro, dia nipetraka ny hinana izy mba amin'ny mpianatra 12. Ary raha mbola ny hinana izy, dia hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Dia nalahelo indrindra izy rehetra, ka samy nanontany azy hoe: moa izava ahy izany tompoko? Ary izy namalaka nanao hoe: izay miara-manatsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny Zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay nanoratana azy, nefa lozan'izay olona azona ny Zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namalaka nanao hoe: izao va zany raby eo? Dia hoy izy taminy: voalazanao. Ary raha mbola nihinana izy,
dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra, ary hoy izy, raiso, hano, ity ny tenako. Ary nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolo ny azy ka nataony hoe, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony mandra-piavin'ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko. Ny resaka nataon'i Jesosy sy ny mpianany teny an-dalana raha nakany amin'ny tendrombohitra oliva. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafitonina noho ny amiko anio alina. Fa voasoratra hoe, amely mpiandry aho dia hiahaka ny ondry andrasana. Fa rehefa hatsangana dia hialohanareo ho any Galilea. Fa Petera namaly ka nanao taminy hoe, na dia ho tafitonina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafitonina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno dia andaha intelo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba andahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra. Jesosy tao Getsemane. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny sahana anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankeroa hivavaka. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanak' Zebedeo izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fadiran'ovana loatra ny fanahiko toy ny efa hifaty. Mitoery eto ka miaraha miaro tory amiko. Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe, raiko, raha azonao atao dia oka hisorona amiko ity kapoaka ity. Nefa oka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, ay, tsy mahazaka ny miara-miaro tory amiko na dia ora iray ihany azy nareo. Mereta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia nandefa indroany izy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho ny tonga izy dia nahita azy matory indray fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fanotelony ka nanao izany teny izany ihany. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matoria ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Indro efa akaiky ny ora ary ny Zanak'olona hatolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro efa akaiky ilay mamadika. Ny nisamborana an Jesosy. Ary raha mbola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isan'ny 12 mba mivahoaka betsaka niaraka taminy, mitondra sabatra sy langilangy, ny raha ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Ary ilaina madika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe, izay horohako no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an Jesosy izy ka nanao hoe, finaritra raby, dia nanorika azy. Fa hoy Jesosy taminy,
risakaiza ataovy izay alehanao eto. Dia nanantona ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomba an'i Jesosy naninjitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro amin'ny trano ny sabatra aho, fa izay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'iraiko aho dia aniraka anjely tsy omby 240 legiona hoety amiko izy ankehitriny? Raha izany dia atao ahoana no hatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany? Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra toy ny isambotra jiolava ianareo. Isan'andro dia nipetraka na mpianatra teo an-kianjan'ny tempoly aho, nefa tsy nisambotra ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay voasoratra ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ny nitsaranan'i Jesosy teo anatrehan'ny Kaiafa sy ny nandavan'ny Petera azy intelo. Ary izay efa nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be izay nivorian'ny mpanorandalàna sy ny loholona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be. Ary niditra izy dia niara-mipetraka tao amin'ny mpiandra raha mba hahita izay hafarany. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny sinedriona rehetra nitady teny hoentiny hampangalangy an'i Jesosy mba hamonoany azy. Fa tsy nahita izy, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy roalahy tonga teo izay nanao hoe, iletinana hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra sy manangana azy amin'ny atelona. Dia nitsangana mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny hampangany reto anao? Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao, ilaza aminay raha ianao ny Kristy Zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao. Ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahoan'ny lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiany ka nanao hoe, efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan-dratsy izao. Ahoana no hevitrareo? Ary ireo namaly ka nanao hoe, mendrika hoe lohana ho faty izy. Dia nororano ny tavany ka nasiany totohondry izy. Ary ny sasany namely tamaina azy ka nanao hoe, maminany aminay ry Kristy, iza ny namely anao? Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja dia nanatona azy ny ankizivavy anankiray ka nanao hoe, enao koa nomba an'i Jesosy ilay Galiliana. Fa izy nandà teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe, tsy azoko izay lazainao. Ary noho ny ala eo am-bavahady izy dia nahita azy ny ankizivavy anankiray koa ka laza tamin'izay teo hoe, ity koa nomba an'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nandà indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary noho ny afaka kelikely dia nanatony izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe, marina tokoa fa namandreny ianao, fa ny fiteninao mempanganao. Dia vao niozina sy nianina izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneno. Ary Petera nahatsiaro ny tenin'i Jesosy izay nilazainy hoe, raha tsy mbola misy akomaneno dia andahy intelo ianao. Ary rehefa mivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra.